Vaovao afa-tanteraka kosa indray. Raha fehezina dia tsara ny vokatra nandritra ilay fandaharan'asa Skype izay nifototra tamin'ny fiarovana ny fananana ara-boajanahary teto Madagasikara. Nandeha fanifarana aza ity tetikasa ity, efa manangasangany sahady ny tetikasa vaovao entina anoloana izany. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandaharan'asa Skype. Ity fandaharan'asa ity moa dia notoanan'ny USAID vola amin'ny tentina $40 Amerikanina mahery teo eo. Ny fandaharan'asa Skype dia fandaharan'asa natao mba hiarovana ny fananana ara-boajanahary eto Madagasikara. Ity fandaharan'asa ity dia natomboka tamin'ny taona 2013 ka nandraisan'ny fikambanana tsy miankina maromaro anjara toy ny WWS, ny WCS ary ny Conservation Internationale. Niara-ny asa akaiky tamin'ny fiarahamonim-pirenena malagasy sy ny fanjakana malagasy ihany koa moa ireo fikambanana ireo nandritra izany fotoana izany. Nisy moa ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpandray anjara tamin'ity fandaharan'asa ity sy ireo mpisitraka izany androany tetsy amin'ny foibe kolontsaina Amerikanina teto Tsanjombato nandritra ny fotoana namaranana ity fandaharan'asa Skype ity. Nilaza moa zareo avy amin'ny USAID izay namatsy vola ny fandaharan'asa fa hisy fandaharan'asa vaovao entina natanterahana sy hanohizana ny vokatra azo tamin'ity Skype ity atoato. Dingaswanya